Somary mialatsiny kely raha ohatra entitsentsy le resaka teneniko eto androany satria mandeha be moa zany ny feo ato andapato amintsika mifampiresaka zao mahakasika ny fikonokononana zay ataonareo mahakasika ny élimination anay, indrindra fa zahay efatra mianadahy maraka Tatandraza, Lalatina Rakotondrazafy miaraka amin'ny député Laordiny sy Rina Rakotomanga. Miala tsiny raha ohatra manona ny anaranareo eto fa somary vinivinitsy ihany moa ny tenako, somary tezitra raha ohatra maheno aho zany le fikonokononanareo andapato mahakasika ny filiminevagna anay. Zaho te hiteny aminareo fa izahay efatra mianadahy ireo izahay no atao hoe mandatera, ary mpitolona zahay nanomboka tamy 2009 jusque tamy 2018 lasa teo. Nareo andapa mbola tsy nahavita ny zavatra vitanay. Tsy hitako zay antony mahatonga anareo migafy anay. Mba vitanareo va ny zavatra vitanay? Mba nahavita ny zavatra vitanay nareo? Mba nahasolo anay nareo? Zahay efatra mianadahy mahatonga anareo mikonokono, mielimine anay efatra: Tatandraza, Lalatina Rakotondrazafy, député Laordiny miaraka amin'ny Rina Rakotomanga sy ireo namana tsy voatanisa maro. Mba voasolonareo fa zahay, mahatonga anareo ratsy saina mielimine anay io. De mampitandrina aho zay mampitandrina aho zay mampitandrina anareo aho zay mampitandrina anareo aho zay atsaharo ty fikonokononana mielimine anay atsaharo fa tsy voasolonareo zahay, tsy raha voasolonareo zahay. Hatreto mbola tsy teraka ny olo ahasolo anay, zahay efatra. Mbola izahay ny mandatera hatreto, mbola izahay ny fondatera raha vao resaky zao fitondrana zao. Ka tsy anaovanareo kajikajy masiso ato andapato, tsy anaovanareo kalikalikily ato elimine anay, ataonareo daholo zay kajikajy rehetra ka kajikajy politiky isuprimevagna anay. Mampitandrina aho zay aza masosokibo eto, aza masosokibo eto. Mampitandrina aho, mampitandrina, atsaharo io fikonokononanareo io, mielimine anay io, mielimine anay io, atsaharo io. Efa mampitandrina aho zay mampitandrina aho zay mampitandrina aho zay atsaharo fikonokononanareo, atsaharo nareo ato andapato, nareo andapato io, nareo mikonokono sanandro mielimine anay ato. Nareo tsy raha mahasolo anay zao koa, tsy raha voasolonareo zahay. Konokononanareo sanandro zay fa ho suprimevanareo. Atsaharo efa mampitandrina aho ty fisuprimevagna anay efatra mianadahy, defa mampitandrina aho zay. Aorian'ty video ty ho mafimafy raha ho resahako aminareo andapato, nareo mpikonokono andapato hisupprime anay ato, hanitsanitsagna anay efatra mianadahy io. Defa mampitandrina aho zay fa tsy raha ho vita moramora io. Mazava zay ngamba zay. Ahoana ty Lalatina ty efa angerezan'ny olona, efa ataon'ny olona tay mbola mitsisika be mitomany hiditra ihany, mbola mitomany ihany. Raha ny haute constitutionnel no mampandresanika Lalatina de akorotano. Raha ny haute constitutionnel mbola mampandresanika Lalatina de akorotano. Jerenareo tsara fa tous les opposants politiques an'le Andry Rajoelina mody mifitany daholo, mody nataony ihany zavatra olona ny tokony hoe aresy de lasa nafaresy. De raha ohatra ka Lalatina mbola miansisy tata ihany hoe ina moa tiako tenenina, hoe mbola katoeranao faratsio ao de ataovy manne maniny. Tsika vahoaka ampira fantatra tsika tsara ny fanaovantsika ny olona manne maniny por ohatr'ireny.
Donc zay no j'ai le visage fatigué, laisse tomber, voilà ka. Ina koa moa nandefa vidéo za am'le resaka panneau solaire. Nanareo le manana le rehefa tsy te haka jirona koa de afaka manamboatra maka CD de maka bobine de cuivre de iny ny anaovana panneau solaire. Oh, je trouve dormir, laisse tomber. Iny ny anaovana panneau solaire azafady iny anaovana panneau solaire de tonga de mana daholo nareo. Tsy mila jirona koa tsony satria mantsy le anankiray mila petit système intégré ana kely ohatrohatray de mila panneau solaire koa. Fa raha ohatra de nareo manana bobine de manana ina moa manana CD usagé fa tsy ampiasaina tsony de ampiasa atao panneau solaire. Tsy le ohatra zao hoe reye iny de atao panneau solaire. Alevako aminareo ny fanamboarana anazy tsy sarotra. Tsy voatery hoe raha ohatra nareo tsy manana résine de tsy voatery atao résine le izy fa mangala plastique de ataovy en par dessus de na fer, ce sont pas des conducteurs fa mila sarahana tsara les fils fotsiny tsy hanao court-circuit. Donc voilà. Je suis vraiment fatiguée tena hoe vizana le lika maty. Zay ny jereo tsara ny fanimbandry le Christine nanipasany andry ny opposant politique ny hoe susceptible hoe arisy anazy. Après moi je vous dis Christine Razana Mahatsoa proche be an'i Macron de rehefa olona proche be ohatrohatra reny kompanareo. Voilà. Manamafa ny candidat Solombavam-bahoaka Irimara dia nandeha tamin'ny pahitsina sy tampahamarinina tanteraka satria nahatoky ny rafitra rehetra nanankinana ny fikarakarana ny fifidianana. Nampalahelo anefa ny tranga nisy tamin'ny district maro fa niaran'ny Halabato sy ny Hosoka ny candidat avy tamin'ny Irimara ka tsy karitra fa nisy opération manokana mihitsy tamin'ireo distrika nanaovana izany Halabato zany. Ny candidat Irimara rehetra zay niaran'ny Halabato dia manana proof mazava tsara daholo ary nahasaha mitondra izany fitarainana izany sy ny proof rehetra manamafy izany teo anoloan'ny fitsarana avy momba ny lalampanorenana. Ny fitabatabana fa nisy ny Halabato amin'ny haino amanjery sy ny tambazotra antserasera kanefa tsy mitondra proof akory dia tsy mitory eo anoloan'ny fitsarana mahefa dia midika mazava fa fanakorontanana no tiana hatao ka melohina amin'ny hery rehetra. Melohina tahaka izany koa ny fandrahonana fanakorontanana amin'ny fandrangarangana hetsy bahoaka ampitahorina ireo rafi-pitsarana mikerakera ny fifidiana takina ny famelana azy ireo hitsara ampilamena araka ny rariny sy ny hitsiny ary ny lalana manan-kery ka hamoaka izay tena marina mifanaraka amin'ny tena safidim-bahoaka. Ny candidat rehetra amin'ny vondrona Irimara de miantso ny fitondram-panjakana mahefa sy ny mpitandro filamenana mba hanamafy ny fitandronana filamenana manerina nosa ary tsy handefitra fa handray fepetra avy atranya amin'ireo manakorontana ny filamenam-bahoaka kanefa mody mialokaloka ao ambadiky ny hoe fiarovana ny safidim-bahoaka. Ny fitoriana faritany didy amandalana manan-kery ihany no lalana tokana entina miaro izany safidim-bahoaka izany fa ny ankoatr'izay dia fanakorontanana mazava ka tsy azo ekena. Manamafy
ny vondrona iromara fa ny vomiera mahaleo tena misahana ny fifidiana dia mamoaka fironam-bokatra fotsiny ihany araka ny voalazany lalàna fa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana irery ihany no mamoaka ny vokatra tena izy ary afaka manitsy ny fironam-bokatra rehefa voapirofo ny marina mifototra amin'ireo antonta taratasy fanaporofona rehetra entina eo anatrehany. Miantso ny vahoaka malagasy rehetra ho tony mandrakariva araka izany na inona ny fironam-bokatra avoakany sene dia izay ambarany HCC aoriana ny fitsarana ataony ihany no vokatra tena izy. Manamafy koa fa ny vondrona iromara irery ihany no mahavita na enika ny farim-pifidianana amin'ny district rehetra manerana ny nosy tamin'ny fanolorana kandida ka mitombona raha izy no hanina ny maro anisa eny amin'ny antenimieram-pirenena. Ny vondrony mpanohitra kosa dia tsy manana kandida afa-tsy 66 manerana ny nosy, izany hoe tsy mahatratra ny antsasa manila ny isan'ny solo-mavamboaka fidina manerana any Madagasikara koa. Tsy mitombona araka izany ny mody filazana ny fananganana ny komety miaro ny safidim-bahoaka satria tsy hahazo ny maro anisa eny amin'ny antenimieram-pirenena mihitsy ny mpanohitra. Efa fantatra ny ao ambadiky ny fananganana izany KMSB izany dia ny fanakorontanana tahaka ny natao tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ihany ikendrena ny fanonganam-panjakana. Toerinay amin'ny herinay rehetra izany fihetsiky ny mpanohitra izany. Maneho firesakina feno ary manohana tsy misy fepetra reo kandida UR rehetra manerana ny nosy izay niarany halabato sy ny hosoka ary manentana sy mino fa hamoaka ny marina rehetra sy hitsara araka ny rariny sy ny hitsiny mba tsy ho sanatria ny olona mpangalabato, ny mpanao hosoka ary ny mpanao kolikoly ny ray no hasandatra ho solom-bavambahoaka eto amin'ny tanin'ny Repoblika ny Madagasikara. Miandra pitoniana ny vokatra tena izy avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ary manamafy fa vonona hanaja ny lalàna manan-kery rehetra mba tsy hisy any korontana eto amin'ny tany sy ny firenena ny kandida solom-bavambahoaka iromara eto Madagasikara. Antananarivo, alatsinainy 10 Jona 2024.